Manoloana hatrany ny fanambarana izay navoaka ny antso ho an'ny fanavotam-pirenena izay mikasa ny anatotosa hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny 20 Aogositra ho avy izao dia nanambary ny senatera Bettina Bruno fa tsy vahaolana ny idirana ao anatina teteza meta vaovao. Vola Ravavy no tatitra ny vaovao antsika. Tsy vahaolana ny idirana ao anatina teteza meta vaovao. Hoy ny senatera Bettina Bruno manoloana ny fanambarana navoaka ny antso ho an'ny fanavotam-pirenena izay mikasa ny anatotosa hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny 20 Aogositra ho avy izao. Teteza meta zany tsy zaka ny firenena malagasy. Izany hoe raha ny transition zao ny eritreretina angamba hosahirana eto antsika vao malagasy. Ny dikany atsika zao anatin'le mondialisation io na tiana na tsy tiana tsy mety mitsofoka foana ny firenena matanjaka ary miditra foana ny bailleur de fonds. Ny fahitako azy raha ny toe-karena ny économie Madagasikara amin'izao tsy mahavita misupporter intsony izany transition zany. Zay aloha zavatra anankiray. Ka ny tokony atao dia ile fihavanana malagasy izay io no tena ijoroany fotom-pisainan'ny malagasy no ampanjakana bebe. Ny antso fifampiresahana amin'ny samy malagasy ary ny fametrahana ny komity fampihavanana malagasy Bettina Bruno. Raha misy ny zavatra tokony takitsika malagasy na hoe angavitsika amin'ny fanjakana amin'izao dia hoe apetraha le komity fampihavanana malagasy. Ao anatin'izay komity fampihavanana malagasy zay no avitantsika fampiresaka. Satria teto marobe misy mitakina aloha nao débat nao inona mety marina zany fa ilay débat rehetra nataontsika la concertation la conférence nationale tsisy force exécutoire satria ivelan'ny fanjakana dolo manao azy. Raha mijoro ilay komity fampihavanana malagasy zay rafitra napetraka ny constitution na lampanirena za mihevitra fa mety zay mety ahavitana zavatra tsaratsara ary amin'izay afaka mandinika ny zavatra rehetra minana raha-pirenena ankapobeny ny fampihavanana milolondolo misy na ny resaka fitrandrahana rena kibony tany izay maro milaza amin'izao. Mikasika an'io manko mba tiako tenena hoe maro ny manan-karena Madagasikara fa firy zao ny olona mahafantatra hoe firy taona ny volamena misy Madagasikara, firy marina ny quantité-na pétrole misy eto, firy taona ny safira vitsy mahafantatra azy. Maro ny plaza hoe manan-karena Madagasikara, ekeko manan-karena Madagasikara kanefa Madagasikara ve manana zay ataontsika ety manana na ny expérience hitrandrana an'izay dikan'izay mila vahiny atsika ilayntsika ihany le vahiny fa ny fomba satria izay misy nadikany sasany hafa kely ny teneniko ilay fomba ilantsika vahiny ny tokony amboarina. Ilaina ihany koa ny senatera Bettina Bruno ny hametrahana lalam-panorenana sahaza ary mifanaraka amin'ny tena zava-misy eto Madagasikara.